vahoaka ny Meritsia Tosika miverenana ordada fa mijaly izahay. Flora Joella tany Frantsa mandany vola fotsiny hoy ny miara-manonjy. Baria sy Benin miara-mirony indray manohana ny Baria. Alarbi voalohany volana septambra ny taona 2024 mankasitraka anao atranty manaraka ny fahitalavitra MBS amin'izao alina izao manasanao ampitiavana sy ampanajana anaraka ny fotoana ny vaovao hatramin'ny farany. Anboatsika ny vaovao izao alina izao dia taoriny faritra Menabe dia nisidika ny tanànany Meritsia Tosika ny Flot National ny Antokotiko Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana ho any androany. Tsy mbola afaka ampony ponina tany an-toerana moa ny zava-bitany nandritra ny fotoam-piasany fonisy filohan'ny Repoblika. Hoarahantsika ny fanadihadiana mahakasika izay. Taorian'ny Ambano sy Morondava dia ny tanànany Meritsia Tosika indray no tsidia ny Flot National ny Antokotiko Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana. Tsy momba ny fiainany antoko moa no antondriany tany an-toerana fa nijery fotony ny fahorian'ny vahoaka madinika. Saika mpiompo sy mpamboly no ankamaroan'ny ponina ao Meritsia Tosika. Naneo ny fahasahiranana sy ny fijaliana izy ireo raha nifandrombaka iresaka amin'ny Flot Marc Ravalomanana. Matetika miverimberina moa ny resaka tsy fandriam-pahalemana, ny fidangan'ny vidim-piainana ary ny fampidirana mpianatra. Ny olona eritreretinao tsy sahirana zao tena sahirana. Tsy araka ny kahie ny fidiran'ny mpianatra. Io zany zao no tena hitako mampikaikaiky amin'ny olona ety zao. Tsy afaka mividy an'ilay ihany izy. Le province. Tony antony ndray azo tsy atao hoe fa fidiran'ny mpianatra tsy maintsy. Maty biby le fampidirana mpianatra hoa zao mampikaikaiky amin'ny olona ety. Io zany zao no tena mampikaikaiky amin'ny ray aman-dreny ety. Ie dia tsy fandriam-pahalema zany manko. Eno an'izay a fidirana izay izy matoka ty. Zay a. Eny ary. Andro tsena moa ny androany ho an'ny Meritsia Tosika. Nanararoatra ny an-tsena ny dada tahaka ny fanaony rehefa midina ifotony amina tanàna iray. Avy hatrany dia ny fanampina ireo ray aman-dreny amin'ny fitaovam-pianarana ho an'ny mpianatra nataon'ny Flot Marc Ravalomanana. Feorenana koako tao anatin'ny tsena nandritra ity fotoana ity ny hoe afa ihany dada na koa ianao no tena lahara-pahamehan'ny vahoaka. Nanamafy ny Flot Marc Ravalomanana tamin'ireto vahoaka ireto fa tarigetra ho azy hatrany ny anangana firenena vanona ka ny fitsinjovana ireo taranaka fara-mandibo no fototra iangana voalohany amin'izany. Tonga ty aloha mijery hoe zao mahazo anareo dia mihaino ny teninareo amin'ny teninareo dia mihaino a samina ao miteny aloha mandinika tsara eo natao zay fa miaraka daholo tsika fa tsy hoe zarery fa tsy ohatra zao no fiainanareo mahita vaolana amin'io a. Afaliana tanteraka ny an'ireo ponina tao Meritsia Tosika ny tafa tamin'ny Flot Marc Ravalomanana nandritra ity fotoana ity. Ny fanaretsaka ny olona ny fanao tsomby aloha mba hijery azy. Tena mbola afa raha samy mpitondra ny fandimby ny Flot Marc Ravalomanana hoy ny ponina tetsy Meritsia Tosika. Tsotra no sady mahay mifanakalo hevitra tsy manambony tena ny Flot Marc Ravalomanana hoy ny bitsibitsiky ny mpiatsena teto. Zolo a maika be tsy maintsy désivrer ty désivrer maika be ty dia simba daholo izy tsy maintsy sora raha tety glasy ty zany ve dia lasa simba izy rehetrarehetra dia maty fanaovana glasy ve aloha e Le ity an'ny ity zany no ny désivrena kely ka misy jiro tapatapaka ty dia zay no mahatonga le izy tena tsy sady désivrena fa nandray maty ny jiro. Mbola naneo fahavononana ny tanàna ny Meritsia Tosika androany tahaka ity lehilahy mpivarotra sarety ity izay nilaza fa amerina ny dada amin'ny fomba demokratika eo amin'ny fitondrana.
Samy manao an'ity tompo. Projet anao ty naveriko. Araka ny efa nambaran'ny filomarika Ravalomanana matetika moa dia manana vahaolana ho an'ny firenena izy izay adina amin'ny fahantramba-hoaka mitranga izao. Mbola manodidina ny fitsidiana ifotony izay nataon'ny filomarika Ravalomanana ny vahoaka tao Mieritseatosika izay atranty dia atao anatin'ity rindran-tsary manaraka ity no anarahanao ny fiantsenana sy ny fomba nandraisany pon'ny Mieritseatosika azy. Maratsika avy hatrany ary izay rindran-tsary izay. Allora mi non data ragazzi. Mana beda nih mau rectifier nak kena file. Mana beda mau bulan baru kena file dia. Kira tu boyu. Sistem buat tu nanti. Reklam lah. Bulan berian ada yang nana apa? Tidak boleh. Asalnya bisa kamu. Chef tadi punya dia. Cuma di motor. Ayat punya nan. Awana mampu. Hai, pizza met pizza. Right sana. Tawar. Chat desiu. Chat desiu. Hai. Ele vai ver um mandinho que essa
mandeha an-tsena mandeha zereo ty tsena milavy zany dolo mampimemeny ankizy tsy maintsy ampianarana refa ny ankizy aloha hianatra ny ankizy fa zany lasa bata ny firenena ny pejy ny fanatanjahantena kosa indray ary dia ho tanterahina rampitsa ao amin'ny kianjany Mahamasina ny lalao mandroso fanandrindra ny Barea ny Madagasikara sy ny Écureuil avy any Benin amin'ny taranja baolina kitra tafiditra tanteraka amin'ny fifanintsanana mondial 2024 ny fionana ao andamosy ny Barea avy kominy vahoaka malagasy rehetra toizao ary ny fanadiadiny mialy rary nombana sy tahiriny aina. Maro ireo mpitia baolina kitra nanontaniana mahakasika ny fionan'i Madagasikara sy Benin ary samy nanome ny tombatomba ny baolina ho faty. Ny ombonan'ny rehetra hevitra ny andresen'ny Barea ny Écureuil. Baolina zany mety 0-0 maresika premier temps mahafaty ray dia deuxième temps mahafaty ray. Le fimanana zao zatra niaraka le mpilalao satria le tsy fahazana hatramin'izay zany tokony elaela tokony ray volana 2 mois tany zany natao ny fimanana dia mba mitovy tsara ny tandemana. Fa io moa zany akinan'Andriamanitra dia efa mare satria eto amin'ny tantsika victoire zany ilaina amin'ilay izy. Amin'ilay amin'ny lalao eto tanindrazana ny tena tombony ho an'ilay Barea loatra hoe rosy ray mandresitsika. Maresitsika rosy ray sika voantsy daholo ny ampovoany dia tonga dia manana toko be hoe maresitsika satria ao daholo ny ampovoany ao Yanese dia Herbastien Ibrahima Mada ao daholo vao manao rehefa sy reo tsy atahorana. Eo amin'ny lafin'ny défense sika mijalijaly kely rehefa ataon'olona ambony ny baolina dia eo mijaly ny défense atsika tsy haiko hoe hitan'le entraîneur vaovao ve izay lesiko izay mbola tsy ampy fifanana tsara aloha izy voalohany indrindra engane zany hoe mba hitondra fandresena foana maresy foana. Tamin'ireo olona sendranay dia nilaza izy ireo fa andamosiny Barea tanteraka amin'ny fionana io ary miandrandra fandresena izay mandeha mivantana amin'ny fahitalavim-pirenena. Alefa Barea pronostic rosy ray roa Barea ray le Benin mahery foana nareo tsy maintsy mandresy ny gasy zany tsy maintsy mandresy Barea tafakatra foana indrindra le gol. Omaly ariva no nigadina teto Madagasikara ny Beninois. Ny ariva teo moa ireto farany no nitsapa-kianja tsy ao anatin'ny mpilalao tonga eto amintsika moa ilay mpilalao ny Ludo Goré. Misy koa no najanona no ireo miabo ny fitiliana PCR natao tamin'izy ireo. Samy manana ny paika sy tetika andresena avokoa ny rotota saingy azo antoka fa manana herintsika ny ekipam-pirenena malagasy amin'ny alalan'ireo mpilalao matianina. Marihana fa efa nahazo fankatoavana na homologation avy amin'ny CAF ny kianjan'ny Mahamasina taorian'ny fitsirihana nataon'ireo talemisa 3 iraky ny CAF androany. Mpitsiry iray alina no eken'ny CAF ho afaka hanatrika ny lalao ho tanterahana rahampitso. Hanatrika ity lanonana ity ilay kitan'ny baolina kitra iraisam-pirenena Samuel Eto'o izay tonga androany tamin'ny 20 atoandro. Efa samy tsindrin-daona ny ekipa rotota amin'ny fionana kanefa tsy latsaka izany ny mpanohana ny firenena tsirairay avy. Inona fa efa voalamina ihany koa ny fandehanan'ny ekipam-pirenena hiatrika ny lalao any Tanzania. Alefa Barea.
Ho fiatriana ny lalao ny bariany alaka misy ho avy izao sy ny fanokanana ny kianja ny Mahamasina ny sabosy moa dia maro ny lalana tapaka manodidina ny Mahamasina. Ny eo amin'ny Collège de France ohatra mialohan'ny vavahady ny kianja ny Mahamasina mihitsy sy manoloana ny polisy ny boriboritany fadimy. Ny lalana avy any Amparibe mihazo any Mahamasina ihany koa. Araka ny fandaminana any fiadanana no milalan'ny fiara avy any Tsimbazaza ka midina Sonerana mihazo any Analakely na 67 hectares. Ireo fiara avy any Analakely kosa mihazo ny lalana ancien combattant makany Anosy. Ny fiara avy any Anosy be sy ankady-bahoaka kosa dia mihodina any amin'ny fitsarana. Tapaka ihany koa ny fifamoivoizana ho an'ny lalana mihazo ny rovan'ny Manjakamiadana eo any lalana ankady tapaka sy Andafiavaratra. Tsy misy noho izany ny fiantsona ny fiara fitateram-bahoaka manoloana ny komisarian'ny boriboritany fadiny sy ny eo Mahamasina eny Anosy fivarotana voninkazo taloha. Tsisy ihany koa ny tsenana alakamisy toy ny mahazatra ho an'ny rahampitso. Ny vavao avy any amin'ny faritra kosa indray ary dia matsiaro tena ho ataon'ny fanjakana ambanin-javatra tanteraka amin'izao ny tantsa ao amin'ny Vallée Marianina PC15 Ambatondrazaka noho ny tsy fisian'ny fanamboarana ny fototra-fitrasa ampamokarana entin'izy ireo mamokatra any an-toerana. Velon-taraina araka izany ny tantsa noho izay satria dia miena isan-taona ny vokatra. Fanampanazavana ary entin'ny Andriana Arivony MBS Ambatondrazaka. Velon-taraina ireo tantsaha ao anatin'ny Vallée Marianina PC15 fa tsy mba jereny fitondram-panjakana ny olana menjady amin'izy ireo. Maro ireo fototra-pitrasa ilana fanatsarana saingy hatreto dia jerem-poana toy ny tanina lavonina izy ireny. Raha nahatratra 5 taona isaky ny hektara ny vokatra niakatra tany aloha, ankehitriny zara raha mahazo 2 taona isaky ny hektara sisa. Dia matsiaro zay fa tena tsy voajery ny fitondram-panjakana zay kehitriny potika dia potika ny fotodrafitrasa zay mampiditra ny rano ato anatin'ny Vallée Marianina PC15 ary ny tohadrano Bevava dia tsy mahasana intsony ny amin'ny alala zany rano miditra ho amin'ny fambolena. Noho izany dia miangavy ny fitondram-panjakana mba andray andraikitra fa tsy hijery fotsiny andray andraikitra tanteraka amin'ny alalany zany fanampinan'ny ranony Bevava ary ny fikojakojana ny kanal fampidiran-drano. Ao aminay commune Pitatsimy ihany koa dia manana velaran-tany zay tokony ho jereny, tokony ho raisin'ny fitondram-panjakana andraikitra zay mamokatra vary rinona na hoe vary jeby zay anoany amin'ny 2,000 hektara. Ny zavatra tsapa aloha hatreto dia tesian'ny fanjakana izay mijoro amin'izao fotoana lanjany ireo maro anisy dia tsy izy izany fa ireo tantsa izay 20 isan-jato ny malagasy. Waratsika izao kosa ny vavao tapatapany anisan'ny songadina dia ny farana omaly ny fitsarana sy fanomezana noty farany ny mpianatra nanala fanadinam-panjakana baccalauréat amin'ny ankapobeny sy ny baccalauréat teknika tany Toamasina. Ny voakandroany kosa ny valim-panadinana ho an'ny ity taom-pianarana ity ka 730 isan-jato ny tampahafahana izany hoe 920 sy 200 sy raialy ireo mpiadina afaka tamin'ireo 20 sy 7,000 sy 7 sy 2 nanao izany. Raha tsinjaraina 140 faingo 7 isan-jato ny tahapahafahana ho an'ny baccalauréat amin'ny ankapobeny ary 5 faingo 7 isan-jato ho an'ny baccalauréat teknika. Ny vavao ny trangam-piarahamonina kosa indray dia fiara VW Polo iray no nirehitra tao amin'ny Pont-Belé Tanjombato androany tokony tamin'ny 7 ora sy 15 minitra teo fa avoazana moa no besaka saingy tsy nisy kosa ny ainana fohy. Tonga teny an-toerana moa ny mpamonjy voina izay nantsonana moa no ny afo. Afa tanteraka kosa indray dia androany no nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy sy ampahibe maso ny mpikambana vavao andrafitra ny birao maharitry ny olafitra ny vaditany eto Madagasikara. Tetsy amin'ny Hôtel Carlton moa no nanaovana ny lanonana ara-pomba ofisialy. Fanadihadina amin'ny sary ny Tahirinaina, rindran'ny sary ny Tokra Marola. Taona mafy ho an'ny vaditany ny taona 2024. Taona vaditany lavo ny Covid-19, ny sainkiony ny ara ny herisetra sy ny tsindry maro samihafa. Nanambara moa ny filohan'ny vavao ny olavitry ny vaditany sy ny mpanao lavanty maître Rakotonirina Erlalaina Alain fa nisy ny fiatraikany be tamin'ny asan'izy ireo iny valana retina Covid-19 iny.
nambarany ihany koa fa anatsara ny sata amin'ny feno vaditany eto Madagasikara. Izany dia ametrahana amin'ny toerany ny vaditany am-perinasa ho matianina. Ny fanenjeny fiarahamonina angamba tsara ihany ampahafantarina nareo antsika malagasy rehetra fa ny vaditany dia mpanatanteraka didim-pizarana fa tsy tafiditra velively izy ao amin'ny mpiady ka niza zany maka vaditany dia vonona foana izahay ary manatanteraka ny asanay izahay ka mangataka indrindra fiaraha-miasa amin'ny mpanao politika, amin'ny fiaraha-miasa amin'ny manam-pahefana rehetrarehetra satria rehefa tsy misy moa ny fanatanterahana ny didim-pitsarana inona no ataontsika eto fa dia zay moa zavatra efa nisy natambola andro ny antikité range rehefa tsy nisy ny fanatanterahana didim-pitsarana dia lasa ny fiarahamonina no fandrambatra toerana. Anisan'ny teboka nodiniana moa ny fanatsarana ny sata amin'ny feno vaditany eto Madagasikara. Raha nambarany filohan'ny olafitry ny vaditany, ametrahana amin'ny toerany ny vaditany am-perinasa ho matianina. Nisy fiantraikany be tamin'ny asan'ireo vaditany ny valanaretina Covid-19. Vitan'ny zoma 17 aogositra lasa teo tany Antsirabe ny fifidianana izay ho filohan'ny vaditany sy ny mpanao lavanty dia Maître Rakotonirina Herilalaina Alain. Raha tsy ahivina dia nanatanteraka fivoriam-be tany Antsirabe nandritra ny 20 sy 17 aogositra teo ny fianakaviam-ben'ny vaditany eto Madagasikara. Androany moa ny fampahafantarana amin'ny fomba ofisialy ny birao maharitry ny olafitry ny vaditany eto Madagasikara. Ny vava-makasika ny fandraharana eto Madagasikara kosa indray ary dia maro ny tanora no liana amin'ny fandraharana saingy sakana matetika ny lafin'ny arabola. Ankilany mbola raiky tapisaka ho an'ny kolontsaina eto Madagasikara ihany koa ny hoe aleo karamainy olona. Raha ny fanehoan-kevitra bahay toe-karena iray tamin'ny mialy rarinombana sy tahirinaina androany. Noho ny Covid-19 dia niasarotra ny manarina ny toe-karena manomboka izao. Marefo ny asa fiariana tao amin'izany ary tsy misy ihany koa ireo. Famporisihana ny olona hiditra ao anatin'ny fandraharana no vahaolana omen'ny fanjakana isorohana tsy fisiana asa eto amintsika. Saika manao asa tsy araka ny diplômany sy ny fianarana noratovina nefa ny ankabeazan'ireo olona indrindra fa ireo tanora manam-pahaizana. Maro amin'izy ireo no te hanana ny orinasany sy hanao asa tena saingy tsy afa-manoatra noho ny tsy fisiany ny enti-manana. Tsy fananam-bola aloha voalohany indrindra mahatonga malagasy tsy afaka miasa tena zany. Ohatra na manokana zao zao tia miasa tena fa le vola hoeto manana mihitsy zany no tsisy. Tsy miasa manolona foana aloha dia manangona zany moa raha misy afaka angonina dia angonina moa raha tsisy dia betsaka ny malagasy ane mianatra momba fandraharahany fa arak'izay teneniko izay hoe ny vola hoentina hiasa mihitsy ny tsisy. Tsy afaka mandraharaha zany ny olona raha tsy manana fond aloha nefa le toe-piainantsika malagasy mbola tena ambany dia zay no mahatonga le izay tsy possible fa tsy maintsy hoe miasa aloha zany dia tsy maintsy miary dia zay vao afaka manao izay zavatra tiana atao. Ny tombony amin'ny fandraharana aloha zany dia somary bebe tokoa ny resetinao raha oharina amin'ny isam-bolana sady ianao zany mitantana ny orinasa efa hafa mihitsy ny niveau de vie anao raha mpandraharana fa miasa manolona dia le miandry an'le isam-bolana somary manahirana raha tsy bebe karama ianao tsy velona. Raha amin'izao zava-misy zao loatra sarotsarotra gasy ny andraharaha satria na ny vola hoanina an'io dia davina androany ny apitsy dia davina raha dia manahirana be ny olona vitsy zany eto Madagasikara ny afaka mandraharaha. Aloha amin'ilay fandraharana raha salamiko aloha dia ohatra ny hoe hafa mihitsy hoe manana orinasa ho an'ny tena tsy miankin-doha aman'olona ohatra izany fa eo amin'ilay manana konko ohatra ny sy mahasahiran-kira antsika indrindra fa tsika malagasy betsaka na ataoko hoe tanora manam-pahaizana tafita fianarana fa tsy arakarak'ilay zavatra natao no zavatra atao amin'izao satria amin'ilay enti-manana tsy dia ampy zany tsika tsy ampy enti-manana mihitsy. Sarotra ny resaka fandraharana eto Madagasikara hoy ity mpahay toe-karena ity. Nambarany fanamanana enti-manana anangana asa ho azy aza ireo tanora dia tsy afa-miala ny fitondram-panjakana izay tompona andraikitra voalohany amin'ny famoronana asa. Ny amin'ireo mpandraharaha eto amintsika fa mbola tsy mpiompy ihany koa ny ankabeazan'ireo mpandraharaha eto amintsika ka vahaolana mahomby ny fanampiana sy ny fanosehana azy ireny. Ilay fomba politika mpampianarana hatramin'izay mihitsy no tsy mifanaraka amin'izay ilaina olona anangana orinasa na entrepreneur zay fa kosa nanomana olona
olona mpiasan'olona resaka ohatra fotsiny hoe docteur médecine mpiasan'olona eny mety ho asa social fanajana janara ho mpiasan'olona daholo reny rehetrarehetra reny mivoaka ingénieur eny amin'ny politique lasa ho mpiasan'olona économiste da lasa mpiasan'olona fa tsy manana mihitsy capacité afaka anangana orinasa ilay olona mivoaka eny amin'ny anjery manontolo mety anana ihany izy raha ratsaina fa ny fahefany mihitsy arabola tsy anana an'izay mihitsy raisina ohatra fotsiny manana ny capacité an'ny fanjakana ihany koa azo jerena hoe ny fanjakana tsy inona tompona andraikitra voalohany tokony hanohana ny manampahaizana mivoaka eny a zany hoe zay mivoaka eny amin'ny université raha ny tokony ho izy dia mba ny fanjakana ny priorisé azy any amin'ny asa zay tokony atao a tsy zay nefa ny zava-misy eto amintsika fa ny zava-misy eto amintsika maro ny mpianatra mivoaka eny amin'ny université maro ny manampahaizana fa miala eny dia tsy miasa ao anatin'ilay fahaizana ihany ianarany azony azadino aloha fa raha ny contexte économique atsika amin'izao socio-économique atsika amin'izao azadino fa raha tsy diso ako ny statistika mahery ny 770 ny tantsaha malagasy dikan'izay zany ny politika pampandrosoana amin'ny fandrarahana tokony ataon'ny fanjakana dia miankina be mijery an'izay le hoe 770 isanjato ny vahoaka malagasy zay ireo tantsaha ireo tsy maintsy any amin'ny fambolena sy ny fiompiana no jeren'ny fanjakana akaika zay ny lalatsaina zay ny lalana politika pampandrosoana raha toe-karena aingana ampino ireo tantsaha ireo ahoana ny fomba nampinana azy omena azy ny formation rehetrarehetra zay mba hahafahany mifandraika mifaninana sy mifanindran-dalana amin'ny zava-misy eran'izao tontolo zao any ivelany ny tiako tenenina mena azy ny outil rehetrarehetra ny fitaovana mba hahafahany manatanteraka an'izany mitaky olona mavitrika aloha ny fandrarana ho tonga ny amin'ny fananganana orinasa anome asa sy ampitombo ny arkare-pirenena na amporisika ireo tanora andraraza ny fanjakana dia mila politika matipaika mba hanamorana ny fitadiavana lalam-barotra sy isokafa ny fifanakalozana ary indrindra pakady iadiana amin'ny sehatra tsy ara-dalàna izay anisany mampitotongana ny toe-karem-pirenena marina fa malagasy roa tapitrisana no niditra ao anatin'ny sehatra tsy ara-dalàna taorian'ny krizy ara-pahasalamana tamin'ny taona 2014 raha nitatitra nataon'ny organisation internationale du travail farany teo. Ny peziny toe-karena izay hatrany dia miatrika amin'ny antsoina hoe post Covid-19 mihetsika ara-toe-karena samihafa amin'izao fotoana izao eto Madagasikara. Isy moa ny fisionambe ara-toe-karena sy ara-barotra ho an'ny faritra 2020 amin'ny volana oktobra izao. Ny andindin'izay ary tateriny miala ranombana sy tahiriny aina. Ny zavatra hita ny ariary nandritra ny fihiboana tamin'ny taona 2014 nisin'ny krizy ara-pahasalamana iresa-pirenena izay dia betsaka ny lesoka eo amin'ny lamina ara-toe-karena mifian'izao tontolo izao. Potika ny toe-karena ireo firenena voalaza fa matanjaka ary mazava ho azy fa mikorotana ambony ambany ihany koa ny toe-karena maneran-tany no ity arety mandringana ity. Tsy afabela tamin'izany i Madagasikara ka tsy maintsy hiatrika izany krizy ara-toe-karena sy sosialy izany ny malagasy. Tsy afapela tamin'izany i Madagasikara ka tsy maintsy hiatrika izany krizy ara-toe-karena sy sosialy izany ny malagasy. Manoloana izany dia isy ny fiaonam-be ara-toe-karena sy ara-barotra amin'ny volana oktobra izao ho fanampiana ireo orinasa nandalo fahasahiranana mba hahafahany manarina ny sehatra asany taorian'ny Covid-19 nanomboka tamin'ny taona 2014. Tanjona ny hanamorana ny fitadiavana lalam-barotra sy isokafan'ny fifanakalozana fa tsy onona ny amin'ny faritra misy azy fotsiny. Ny tanjona tiana hotratrarina moa dia anampy ny mpandraharaha amin'ny faritra 30 mba hitan'izy ireo lalam-barotra mba hifandraisan'izy ireo koa ara-barotra ary hifanomezana ny vaovao ny tolotra sy ny tinady ilainy any amin'ny faritra 30. Rehefa ty ampahafantatra ny vokatra na ny orinasa na ny servisy ataonao ianao dia tsy afaka mijanona amin'ny faritra izay misy anao ihany fa mila mitady lalam-barotra vaovao ianao. Ny mpandraharaha amin'ny sehatra asa rehetra dia afaka mandray anjara indrindra raha madinika salatsalany ary vaventy izy. Raha toko izy mpanao asa tanana na tatsampamokatra dia afaka ampahafantarina mandritra ny foario ny vokatra zay ananany zany. Miezaka manarina ny fahatsiantoka ny sedra tamin'ireo orinasa tsy miankina taorian'ny taona 2014 iny. Ny fanontaniana lehibe mipetraka amin'izao dia ny hoe inona ny modely ara-toe-karena vaovao apetraka satria efa hita ny lesoka tamin'ny modely misy ankehitriny. Ny fanontaniana lehibe mipetraka amin'izao dia ny hoe
inona ny modely ara-toekarena vaovao apetraka satria efa hita ny lesoka amin'ny modely misy ankehitriny. Ahina mety hazakazaka ny fivoaran'ny toekarena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena fa eo ihany koa ny tsy maintsy hanarenana ny toekare-pirenena izay mitondra taketra amin'izao fisiany valanaretina coronavirus izao. Ireo mpitondra fanjakana ihany no manana fahefana amin'izany ka andrasana ny fanapahan-kevitra ho raisin'izy ireo momba izay. Eo ny pejy ny maresaka iraisam-pirenena ary dia variant Covid-19 miisa 4 no anisany mampiayao ny OMS. Raha variant 10 no arahi-maso akaiky amin'izao ka anisany ny variant mu izay mety tsy andaira ny vaksiny hoy ny manam-pahaizana. Nanao izay angom-baovao izay ary Ravirazafy Mahenina sy Mathieu Princy. Manaramaso ny variant vaovao ny Covid-19 antsoina hoe mu ny fivondronam-be iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamana OMS. Ny volana janoary teo no hita tany Colombie ity variant ity ary efa miparitaka amina firenena maro ao atsimon'ny kontinanta amerikana. Mampiayay ary ahina manana tanjaka mitovitovy amin'ny variant delta ary mamono aingana ny fiarovana ao anatin'ny vatan'olombelona ny variant mu. Araka ny fikarohana nataon'ireo manam-pahaizana OMS mety tsy andary amin'ny vaksiny ihany koa ny variant. Tafiditra anatin'ireo variant mbola ray maso na variant à suivre ity fisehoan'ny Covid-19 hafa ity misy ihany koa ireo variant sokajino mampiayay na variant préoccupant napetraky ny OMS toy ny variant alpha izay hita amina firenena 370 isa, ny variant delta hita amina firenena 70 isa ary variant 10 hafa kosa no arahy maso akaiky ny mety ho fivoarany sy ny tanjany amin'izao. Nanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara tesy amin'ny FUBN tesy amin'ny QG Belge. Ny vohitra tamin'izany moa ny fanambarana fa isy ny hetsika lehibe izay ho tanterahin'izy ireo any Antsirabe ny faha 12 ny volana septambra izao. Toy izao ary ny andindinin'izay eo amin'ny sariny Tahiriny Aina, rindran'ny sariny Toky Ramarolahy. Manoloana ny fanaparam-pahefana sy ny didy jadona iaina ny firenena ankehitriny. Tsy taza-potsiny ary tsy amela ho irery ny vahoaka malagasy ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Anatanteraka hetsika lehibe izy ireo any Antsirabe ny faha 12 ny volana septambra izao. Entina ihany koa ampahafantarana ny fehi-kevitra 12 ny voaka nandritra ny fikoanando nasionaly ny RMDM. Izany ny RMDM dia tsy anaiky ny didy jadona ho atao eto amin'ny tany sy ny firenena. Ko miantso ny RMDM rehetra manerana ny nosy amin'ny faha 10 ny volana septambra zao fa hanao hetsika lehibetsika any Antsirabe amin'ny fotoana io. Satria tena fa mivarina kady tsy latsaka katerena ny firenetsika ka tsy ho avelatsika ho viravirainy olona amin'ny tsy mety ity tanindrazantsika ity satria mbola misy olo marina, misy olo be, misy olo manam-pagnahy eto amin'ny tanindrazantsika hijoro isika amin'ny faha 12 ny volana septambra ho avy zao any Antsirabe. Toy izao ny andriky zavatra ho atao any Antsirabe. Hoentintsika mankany Antsirabe ny fankalazana faharotaona ny RMDM. Hoentintsika mankany Antsirabe ny fehi-kevitra mandra-pahazoto RMDM miteny malalaka ao amin'ny aino anjerim-panjakana dia hoentina mitety any Madagasikara iny fehi-kevitra zay nitapahany RMDM iny. Mandra-pahareny zao Madagasikara ray manontolo zao fa misy an'iny fehi-kevitra iny eto Madagasikara. Ary tsy ho amelanay raha tsy tafiditra ao amin'ny TVE sy RNM iny fehi-kevitra iny. Dia tsy hijano zahay fa hoentinay mitety an'ity Madagasikara ity. Farany dia ho avy koa izahay hiaino ireo etaeta sy ireo zavatra misy rehetra any amin'ny faritra satria adidy sy andraikitrinay ny miaino ny prétendazana aminay mba hitondranay ny vahaolana mety hiainan'ity firenen'ity. Efa miakatra ny maripana eo amin'ny tontolo politika. Efa maro ny fanehoan-kevitra manambara fa mijaly sy miaina anaty fahantrana ny vahoaka malagasy. Be loatra ihany koa ny fanitsakitsahana lalam-pandrenana izay miverimberina ka manala baraka ny firenena sy ny malagasy rehetra. Rariny raha mijoro amin'ny mahampanohitra azy ny RMDM izay tarihiny lehibeny Marika Ravalomanana.
Nandritra izahay fionana tamin'ny mpanao gazety no tanterainy avy eo anivo ny Rodben mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara izay ihany koa moa dia niresaka indrindra mahakasika ny raharaham-pirenena ny Rodben mpanohitra. Niompana indrindra tamin'izany mahakasika ny dian'ny filohampirenena tany Frantsa ny farany lasa teo ny votoatiny izay valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay. Raha tao bango tokana tsy naombo ny dian'ny filoha tany Frantsa hoy ny RMDM. Hoaratsika avy hatrany ary ny fanampanazavana. Raha tonga teny vato izy dia nananteny sika fa isy ny voandalana hoentiny sy ny vokatra noentiny satria dinandianan'ireo délégation tany moa dia fantatsika fa fionana amin'ireo mpandraharaha frantsay ary noheverina fa hitondra aim-baovao ho an'ny fampandrosoana ny firenena ny fionana tamin'ireo mpandraharaha frantsay ireo hitondra ny volany eto amintsika hanao amin'ny investissement zany. Kanefa tsy hita taratra izay ary tsy hita mazava hoe inona ny zavaka tapaka tany, tsy nisy soni vita, tsisy engagement fa ohatra ny lasa resabe fotsiny ilay izy. Ary raha ny fijerinay azy ary dia mbola azo atao hoe salasala daholo ny ireo mpandraharaha hanao investissement eto amintsika noho ny atao hoe fitavozavozana ve sa noho ny tsy fahaizana amin'ny andraikitra izay atao satria mbola tsy réunir nge ireo condition zany ahafahan'ny olona manao investissement eto ohatra fotsiny raha tsy laza amin'ny lenteur administrative na ny hoe complication amin'ny fanaovana dossier procédure compliqué ny eto amintsika ary etsen-danina izay ihany koa ny tsy fandrimpahalemana na insécurité physique na ny insécurité d'investissement tsy maharesy lahatra ny mpandraharaha. Raha nandefa taratasy iraisam-pirenena ny fanjakana malagasy ho fanenjehana ny fanirisoherinaivo na ny atao ihany koa hoe mandat d'arrêt international dia tsy mitombina izany ho ny mpahalalana iraisam-pirenena androany Arlette Ramarsan. Tsy misy azo anenjehana azy raha tsy misy ny eloka be vavavitany. Fanampanazavana. Ny fitonatonana ny mitondra fanjakana mandefa mandat d'arrêt international. Nefa tsy misy antony le izy, tsy misy motif tena hoe convaincant. Misy le voalaza, misy ny fanarana tamin'ny raika amin'ny 1997 convention sur le statut des réfugiés izay nisoniavin'i Madagasikara tamin'ny taona 7 ary voalaza ao anatin'izany fa hoe ny olona tsy azo enjena noho ny fanehoana falalakevitra zany ny opinion zany ny opinion politique. Kanefa zay fantatritsika tsara fa zay ny tena ny elan'ny madame Fanirisoa teto amin'ity Madagasikara ny alokaloka tany izy ary zony zany ary zany zo zany dia voary ny lalàna iraisam-pirenena voary tanteraka mihitsy. Ary rehefa mandeha ny toeran-kafa zany mangataka refuge na hoe mangataka asile na mangataka ialofana dia tsy azo le firenena hoe lavina zany. Zay mahatonga ny frantsay tsy mandà mihitsy. Ary rehefa ao izy tsy azo tonona indray hoe eto ty fa ho tsarainay izy raha tsy hoe misy zavatra antony lehibe goavana zany dia sahala amin'ny hoe na crime zany adiloka be vava. Manontany tena kosa ny firaisamoam-pirenena KMF koa hoe fanabeazana olo-pirenena raha nahafantatra fa any amin'ny ministera ny aditany sy ny fitsinjaram-pahefana no nandefa ny taratasy fiantsoana ho an'ny firaisamoam-pirenena ny birao maharitry ny CENI mahakasika ny fanendrena ireo andrafitra ny mpikambana ao anatin'ny ity rafitra ity. Namarany CENI ary fa io ministera io no mahafantatra ny fikambanana mafy ny fipetraka afaka mandray anjara amin'ny fifidianana na fanendrena mpikambana vaovao eo anivon'ny CENI. Milaza mazava nefa ny lalàna fa any amin'ireo rafitra na fikambanana no tokony alefa mivantana izany taratasy fiantsoana izany hoy ny fanambarany KMF koa hoe fanabeazana olo-pirenena. Araka ny voalazany 9/20 amin'ny lalàna 5/4 tsipika 4 mifehy ity rafitra ity. 10 andro mialohan'ny ataperany fiapitom-piasany ny birao maharitra dia mandefa taratasy miantso ireo rafitra manana solotena ao anatiny mba anendry na hifidy ireo izay ho mpikambana vaovao.
ho any amin'ny faritra Kosidrary sika dia maro ny tanora tsy anasa ao mahajanga amin'izao fotoana izao. Nanao ezaka ny avy amin'ny antoko tiako Madagasikara noho izany sy miaraka amin'ny komite ad hoc amin'ny hetsika fahazahoana ny taratasy fahazon-dalana mamily fiarakodia sy moto. Isy ihany koa ny fampianarana miteny vahiny sy mahandro sakafo ho an'ny vehivavy. Samy mamonjy. Maro amin'ny tanora no tsy mahafantatra marina ny tena ho avy amin'izao fotoana izao. Tsapana nefa fa ny fananana asa no maha-olona amin'izao fiainana efa lafo ankehitriny. Nanao hetsika araka izany ny antoko Madagasikara sy ny komite ad hoc hanomezana permis ACB ho azy ireo mba ahafahan'izy ireo miasa atsy. Natao ny fanamboarana fianarana androany izay navory tanora eo amin'ny 10 eo eto Ambatondra voalohany. Tena mahafinaritra rehefa fianarana satria na ny mpianatra tsarika mahafinaritra be. Ny any mofanokafom-bavony dia resika tsara ny anaovana ny andro zany ny afinaritra kokoa ny androany eny mba hitovy ohatr'izany koa ny rapitso. Inona sosokevitra ho an'ny tanora namana? Sosokevitra ho an'ny tanora dia fa mizaka mirisika satria mahafinaritra be fampianarana dia mba manao zavatra hoe hahatonga anazy jusqu'à amin'ny farany. Dia mahafinaritra be ny androany fa mbola fanompavantsika. Raha tokony ho izy dia anjaran'ny fanjakana no mamorona asa ho an'ny tanora nefa dia tsy misy izany. Afalian'ny ireto tanora ireto tao anatin'izao fampianarana izao ary nisotra mihitsy aza ny filompanorina ny antoko tiako Madagasikara. Ny président Ravalomanina ma nany miasa ho an'ny tanora tsy mahafinaritra zany tanora omenao asa zany ka makasitraka anao zany zay tanora tonga eto. Sitraka. Misaotra betsaka anao Monsieur le Président Marc Ravalomanana nanome ity formation auto-école mba ahafahanay mahazo permis zay hoentinay hitadiavagna asa satria tegna fantatra amin'izao fotoagna izao ny fanagna permis dia anisan'ny fototra iray hanamora ny fitadiavana asa satria maro dia maro ny société izay mitaky permis afahagna mandeha manao déplacement na descente sur terrain arakaraka ny izay zavatra mety ho filany ka noho izegny dia tegna misaotra ka mankasitraka indrindra tamin'ny finiavanao sy tamin'ny fitsonjovanao anay tanora mba hahatonga anay tanora vanina tanora mandroso ary ho reharehan'ny firenena malagasy. Misaotra betsaka mankasitraka mankateligny ho ela velogna anao ry filoha Marca Ravalomanana. Misaotra indrindra tompoko. Akony dia ny filoha Rajoelina tany Paris Kosidrary dia nivoaka tamin'ny gazety frantsay maromaro ny fomba fitantanana ity filoha ity any Madagasikara sy ny kiana nataon'ny filoha frantsay Emmanuel Macron ny filoha malagasy. Ravirazafy mahinina Mathieu Princy. Gazety mpiseho isan'andro marobe no nitaritra ny vaovao mahakasika ny fionan'ny filoha malagasy tamin'ny filoha frantsay ny herinandro lasa teo no niresaka diplomasia ho ny gazety ny tsy nilazan'ny filoha frantsay Pabemaso ny aiainy mahakasika ny fitantanana ny Madagasikara. Anisan'ny nivoaka ny gazety fa nokian'ny filoha Emmanuel Macron ny filoha malagasy mahakasika ny raharaha Apollo 21 izay fikasana fifofona ny ainy. Tsy falo ny hita atao amin'ny gazety Eco Francilien. Nivoaka ny alatsinainy teo ny filoha frantsay raha nolazaina fa i Frantsa no ambadiky ny fifofona ny filoha malagasy. Tony mazatra tsy nisy fanajana ravitra atao fa avy hatrany dia nankalazaina Pabemaso ny raha tokony ampetsona ny masivo frantsay miasa simony eto Madagasikara. Ankoatr'izay tsy naharesy lahatra ny filoha Emmanuel Macron hatrany lahatsoratra ny gazety ny valiteny filoha malagasy raha nantaniana ny fomba nandaniana ny vola fanampiana azon'ny fanjakana hiatrehana ny Covid-19. Fisehosehoana ireo gazety frantsay sasany no nataon'ny filoha malagasy tany Paris toy ny fanaovana fety ao masivon'ny Madagasikara atao Frantsa. Araka ny tanteriny gazety Eco Francilien hatrany nanao fandaniana mihoapapana ny fitondrana malagasy nandritra io fotoana io. Taonambaran'ity gazety ity fa tsy malala maso ny vahoaka ny filoha Rakerina ny atsimo etsy andaniny nisy ireo diaspora nanao fihetsiketsehana izay vao ilika raha saika nitafa tamin'ny filoha mahakasika ny raharaham-pirenena. Tebaka maro Kosidrary no nivoatra tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany saika voaresaka tao avokoa moa ny mahakasika ny sosialim-bahoaka ny toe-karem-pirenena fa indrindra ny lafiny ara-politika. Mametana amintsika ny andindiny izay ary ando miaratiana sy Mathieu Princy.
isan'ireo loha hevitra ny mba antoerana tao anaty ny fandarana miara-manonja androany ny makasika ny dia nataon'ny Florajoelina tany Frantsa fandanimbola miompampana nataon'ny Flosy ireo délégationna niaraka taminy tsy voafaritra ary tsy hita mazava izay tena antondihany tany ivelany hoe ny mpanao politika sy ny solombavam-bahoaka tofisehosehoana no betsaka tsy tokony tompotrano mio ny vahoaka malagasy ary manana zofeno afantatra ny zava-misy mariny ka takina ny anaovana tatitra mazava raha ny fanazavana fa obligation anareo ny manao tatitra satria solotena ny vahoaka malagasy iray manontolo ianareo tany taren'Andriamatoa alefaso zay mba tsy andeha nonono sy ny lazaina indray fa fanosorapotaka satria araka ny teny misy moa zany ny nany anatin'ny gazety any efa mivoaka any zany tenina ny Ramatoa Fanirisoa izany hoe ohatrao zany vaovao azonay ka amarinina disoy raha ohatra ka tsy marina lizy Andriamatoa na ianareo tompon'andraikitra ny serasera alohan'ny filoham-pirenena no hiteny inona no ndresahanareo tao marina tokoa hoe fa fisy zany no nentinao tao dia tsy nahavoavaly ianao ny fanontaniana napetraka zany filoham-pirenena frantsay zany marina mety samihafa ny faripahalalana sy ny fahaizana fa tsy saratria akory zany miteny hoe tsy mahay ianao Andriamatoa nefa na izany najanatra mampametra-panontaniana any hoe hatraiza le fahafahanao sy ny olona manaradianao zany mahay mifampiraraha amina filoham-pirenena mahakasika ny ady ohatra hoe iverena zany satria lasa ohatry ny resaka fandrendrena saim-bahoaka fotsiny mariny ty je parsy ty kapoka ny tsy fitondrany ity mihitsy ny mampanantena tsy misy ny vahoaka anka ny rehetra no mizaka ny vokany avy eo hitantaratra izany amin'izao fampidirana mpianatra izao maro tokoa ireo ray aman-dreny no velotaraina manoloana ny vola mivoaka amin'ny fampidirana ankizy an-tsekoly satria dia andoavam-bola avokoa na any amin'ireo sekolim-panjakana aza raha teo anelanelan'ny 2,000 ny nalotany amin'ny raha hiditra mpiditra mpianatra any amin'ireny sekolim-panjakana na CEG na EPP fa ny kely indrindra amin'izao fotoan'izao itenenantsika izao dia 9,000 no takina ary raha mba sendra mangataka satria ao anatin'ny fahasiarana tanteraka ny ray aman-dreny dia namanana 4,000 ariary ianao fa tsy manaiky le sekoly fa ny chef Cisco mihitsy no manoratra ny vola tokony takina amin'ny ray aman-dreny ny vola takina amin'ny ray aman-dreny eo amin'ny tableau manao hoe ity dia tsy maintsy alohan'ny ray aman-dreny ary tsy misy miditra eo raha tsy mahalohan'ilay 9,000 ariary aiza ho aiza rehefa mpanantena anao Andriamatoa mba valio moa zay rehefa miteny zay nge tsy miresaka amin'ny rindrina zay nge tsy miresaka amin'ny vody azo fa ianao ny raisinay ho ray aman-dreny ianao ny netretiny vahoaka malagasy fa hanavitra azy ato anatin'ity anomoaka azy anatin'izao fahantrano zao tsotra kely le fanontanianay aiza le 0 ariary mahakasika ny toe-karena kosa indray mila mametraka paikady mahomby ny tompon'andraikitry santsokajiny manoloana ny fitotonga ny siampiariana lavanilina amin'izao fotoana izao ity sehatra ity izay anisan'ny tena mampidibola ho an'ny firenena malagasy no miantoka ihany koa ny fivelomany tantsamaro ka tsy tokony ho amaivanina fa raha ohatra zany isika ka tsy mahay tsara ary tsy afaka miala amin'izany ny mpitondra izay eo amin'ny fitantanana ny firenena amin'ny hoe fanampianan'ireo mpikirakira ny lavanilina ireo ary fijerena ihany koa ny tena tompontsoan'ireo tena tatsa zany mba tsy azahoany ireo izay hoe manao ampimamba an'izay hoe vanilina izay dia mila ny fandraisana ndraiky izany raha taremarika tsotsotra fotsiny zao hoe tamin'ny 24,000 raika amin'ny 24,000 ny exploitation vanille zany atao Madagasikara dia tany amin'ny 7,700 tonne dia otsika hoe kely zany sa betsaka dia zao no azo tenena hoe mbola tokony havita lavitra be noho izany raha toa ka tena misy ny finiavana amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny fampandrosoana antony lavanilina itony fa raha tsy zany dia mitotongana ihany ity sehatra ity dia izay ihany koa ary tompoky lasy tompoky vavy no mamarana ny fotoana ny fampalalama-baovao tamin'izao alina izao hoarahanao rehefa avy eo ny fandaharana Global News aorian'izay kosa ny fandaharana Sahil zao iarahana amin'ny Clémence Rariny sy Lelira Farala ary manaraka izany ny horonan-tsary izay no many fahitalavitra MBS ao anao ny tena kosa ary dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko